Alahady faraka amby folo ny volana janoary, andro lehibe izay natokantsika fiangonana telo mirahavavy, fiangonana loteriana malagasy, ny fiangonana katolika malagasy ary ny FPMA izay eto amin'ny Marsay sy ny manodidina, iarahantsika mitondra-bavaka ny tanindrazana ary iarahantsika koa miteran'ny tompo satria mbola nameny izao fotoana izao indray isika ka ahafahantsika miara-mitera ny anarany. Anio dia ny teny izay nindramina tao amin'ny bokin'i Isaia toko 2:7A no nindramina nentina iainana amin'izao fotoam-pivavahana izao. Izany dia manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, izaho tompo no niantso anao araka ny fahamarinana. Ny mopera Philippe Fidirazana, pastora Patrick Lutera, pastora Christian Randry, pastora Jeannot Randrenandrasana no miaraka amintsika anio mitarika antsika sy hitondra ny vaovao mahafaly amin'izao fotoana izao. Dia miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo.
Bolivako sika rehetra tompoko. Ry Jesosy Kristy zokinay io, zany tokoa ny vetsikira-panahinay amin'izao andro alahady izao. Sotranao tokoa izay satria Andriamanitra tsara ianao ka mendrika ny fiderana, mendrika ny fisaorana Jesosy io. Sotranao satria mbola velinaina zay trapamonjena, tratra ity taona vaovao ity, taona 2024. Sotranao izay satria mbola afaka vorolanina eto, mifankahita amin'ny fifaliana, mifankahita amin'ny fitiavana, andrindra mifankahita Jesosy io, idera sy ankalaza ny anaranao masina. Sotranao zay noho ny tantananao sy vymbinanao anay tamin'iny taona lasa iny, ary misotranao zay raha tody zao taona vaovao izao indray. Aokanay zany Jesosy io mba ho taonjina, ho taona fen'ny fitahinao, ho taona fen'ny fahasoavanao amin'ny olonao tsirairay avy Jesosy io. Ianao nefa nilasa fa ny zanaky sy ny asan'ny tanako ianao dia adidiko ihany, ka dia adidinao izay Jesosy io, adidinao izay amin'ity taona 2024 ity, ka dia akino ny ampilatananao ny zavatra rehetra atao. Dia taio izao fotoana izao Jesosy io, fotoana tokoa feno fiderana sy fankalazana ny anaranao, hifonana raha ohatra misy zavatra tsy mety atao na amin'ny teny, na amin'ny eritreritra, na amin'ny asa Jesosy, ka tsy mifanaraka indrindra amin'ny sitraponao. Dia zany no ataka sandratray ry Andriamanitra rainay io, amin'ny nanao Jesosy nagnatany zavaka zany. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra aviry vazatany eo. Ry havana hiaraka hitsangana sika rehetra hifona amin'Andriamanitra satria olombelona tokoa isika
tsy tonga lafatra ka hitalaho zany famindram-pony izany. Ry Tompo Andriamanitro, ray ny fahasoavana sy loharanonay io, mitalao an-tanandroa eo anatry anao zahay amin'izao fotoana iombonanay miara-mivavaka izao. Toy ny zanaka very lalana, mitady ny fonay hody any aminao indray. Fa fantatray fa ianao rery no ilay Andriamanitra tsy miova, fitiavana mandrakizay, ary miandry ampaharetana ny fiverenanay toy ilay zazam-pandany ianao. Tompo, fantatray fa tsy lavorary zahay, satria niala tamin'ny lalanao toy ny ondry very, kanefa ny feonao mbola re ao amponay tsirairay avy miantso hoe miverena amiko, fa mindrako fo ianareo. Tompo, diovy zahay, araka ny teninao hoe hanasanareo aho dia ho madio ianareo. Isory ny fahotanay, sasao ny fonay, ary omeo anay ny fanahy vaovao toy ny nampanantenenao tamin'ny mpaminany hoe esoriko aminareo ny fo vato ary omeko anareo ny fo nofo. Ary asehoy anay ny fahazavanao izay mamiratra ao amin'ny teninao masina. Ray masino, asehoy anay ny lalan'ny fahamarinana izay notoriany Jesosy Kristy Tompo, ilay mpanavotra nanao hoe izaho ny lalana sy ny fahamarinana ary ny fiainana. Ry fanahy masino, ampio zahay mba hanaraka, mba hanana hery handao ny ratsy rehetra, hanana fahendrena ifidiny tsara, ary hanana faharetana hanaraka ny sitraponao Andriamanitra. Aoka ny herinao hanova ny fiainanay, hanadio ny eritreritray, hanavao ny fonay, ary hanazava ny dianay isan'andro sy isan'ora, mandritra ny andro rehetra ivahiny anay eto an-tany. Aza vela ho very zahay, ianao ilay Andriamanitra velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay no anoloranay izany vavaka izany. Amen. Petraka antsika. Melohan'ny andraisantsika ny teny famelan-keloka dia ataontsika ny hira Asina 5:valopolo sy 700 natsanga indray ho zandrinao anay. Oh
tanoany amin'ny taona 5 sy 10 tamin'izao vanim-potoana iainantsika zao no nanoratra ny apôstôly Jaona, apôstôly Joany, nampahery ireo kristianina indrindra reo izay tsy jiosina na hoe raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatitsika. Raha hoy koa isika tsy nanota dia mampandainga an'Andriamanitra ary ny teniny tsy ao anatitsika. Kanefa hoy izy raha miaiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra izay mahatoky sy marina dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Koa raiso am-pitsanganana ary ny teny manambara ny famitsoran-keloka ary ny famindrapo tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Koa raha misy tokoa manota dia manana solovava ao amin'ny ray izy, dia Jesosy Kristy ilay marina. Izy no avitra noho ny fahotantsika ary tsy noho ny atsika ihany fa noho ny firenena ny avintsika, noho ny firenena mandray atsika, fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Amin'ny finoana sy ny fanantenana no anambarana fa voavela ny elokareo noho ny amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ataontsika ny hira endre ny amarony soa eo am-pitsanganana ihany. Oh
isika tompo dia raha saotra aja nitondranao ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanamasoa nanomezanao ty fotoany ty androany ka nandratanay nihira teo zay mitory tokoa ny famelan-keloka avy aminao sy ny fitahiantsonao menao anay isan'andro faly ny fonay tompo amity tsakary ianao no raha niahy anay sy ny tampina anay tratran'izao taona vaovao indray zao dia ampahirezo ny fonay ahita ny fahamarinanao sy ny voninaitrao mandrakariva dia indrindra ny teninao zay teny fahamarinana ary notantarainao tao amin'i Jesosy zany rehefa nidety an-tany izy ka natory ny marina rehetra ny amin'ny lombany teny zay nolazainao ray Andriamanitra tany amin'ny fotoana alohan-tany ka eto koa zay ankehitriny miandrandra n'izany teninao zany zay hotoriana koa amin'ny andro ity sy hovakiana dia mangataka anao hanokatra ny fonay ny sainay ny fanainay mba handray ny teninao masina ka tsy mahovery maina ny fandalovanay eto sy ny famonjenay izao fotoana izao fa tena hitondra soanay tokoa kanefa dia fanavilanao ny elokay teo tompo ka izany indrindra ny falianay satria mpanota mahatra izahay nefa mbola no tsy mbininao dia mitahia ho an'tsirairay avy na ny madinika na ny tanora na ny lehibe mba hitsimoka ao anatin'ny fonay ny teninao tompo amoazanay voa mendrika ny fibebahana amoazanay voa tena mendrika anatanteraka ny sitraponao ka na inona ataonay ry Jesosy eo dia ataonay zany satria fantatray fa izay sitraka ao ihany ny tianay ary ny teninao no manambary zany rehetra zany tompo ka izany nifalianay ankehitriny dia manatrea ny fotoana rehetra ary tahio ny teninao zay vakiana ary tahiko ny mpanomponao zay anatanteraka zany rehetra zany dia anao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra mandrakizay amen. afaka mipetraka ny fiangonana.
ny vakiteny voalohany izay iarahantsika mamaky havana androany a dia nalaina tao amin'ny bokyny Isaia toko 2:7 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Izany dia hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Indro ny mpanomboka izay tantanako, ilay voafito ka sitraky ny foko, napetrako ao aminy ny fanaiko, hamoaka fahamarinana ho an'ny firenena izy. Tsy niantso mafy izy na hanandra-peo na hanao izay andrenesana ny feony eny an-dalambe, ny volotara tsy ho tapahiny, ny lahin-jiro efa ho faty tsy ho vonoiny. Anambariny ny rariny araky ny mariny izy, tsy ho ketraka izy na ho kivy akory, mandra-panorony ny rariny amin'ny tany, ary ny nosy andro ny lalàny. Izao lazain'ny Tompo Andriamanitra, izay nahary ny lanitra sy namelatra azy, izay namelatra ny tany mba ny vokatra ao aminy, izay nanome fofinaina ny olona eo aminy sy ny fofinaina ho an'izay mandeha eo. Izao Iave no niantso anao tamin'ny fahamarinana sy nandray tanànanao, miaro anao ary manao anao fanekem-pihavanana ho an'ny vahoakako sy fahazavan'ny firenena. Nampahiratra ny masony jamba, amoaka ny mifatotra eo amin'ny tranomaizina sy ireo mipetraka ao anatin'ny aizina ao amin'ny fonja. Izany ary ny teny Tompo. Saorana ny Andriamanitra. Malagasy havanao amin'ny Tompo, mbola hotohizantsika ny famakina ny teny soratra masina ao amin'ny teny testamenta vaovao, asan'ny apôstôly toko 7 ka ny andininy 430 ka hatramin'ny 730. Rehefa hitantsika zany dia rahantsika miaino na mamaky amin'ny anaran'izy Tompo. Ady Petera ny lobava ka nanao taminy hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy mizahatavan'olon'Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondray ny zanak'Israely mitory teny soa, milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, izy ny tompon'izao rehetra izao. Dia ilay teny natomboka hatrany Galili ka nitoriana tany Jodia rehetra, tao aoriana amin'ny Batisa izay nitoriany Jaona, dia ny amin'ny Jesosy avy amin'ny Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady na handehandehananao soa
sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra no mba azy. Isaorana ny Andriamanitra no teny masina. Dia mbola toisantsika ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ny vaovao mahafaly araka ny filazany tsara ny Matthieu toko 7 andininy 17 ka hatramin'ny 17. Matthieu toko 7 andininy 17 ka hatramin'ny 17 ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany Jesosy dia avy tany Galili ka tonga teo amoron'ny Jordana, dia nanantona ny Jaona izy mba hataony batisa. Fa Jaona nanda azy ka nanao hoe, izao no tokony ataona batisa, ka ianao indray va no ankaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe, ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika tanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka dia nekeny izy. Ary raha vao natao batisa Jesosy, dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka amin'ny voromalalaka nakeo amboniny. Ary injao nisy feo avy atanin'ny danitra nanao hoe, ity ny zanako malalako izay sitrako. Amen. Andriamanitra rainay hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay tokoa ianao. Jesosy Kristy mpamonjy ty anay, eny fanay masina mpitarika mahay, vory lanina ny anao, ny olonao, ny olomba ositrao, ny olomba fidinao, ny vita batisa rehetra. Amin'ity toerana masina ity, andre zay efa voahomanao indrindra ho anay tsirairay avy. Sokafo ny masom-panahy anay, handray ny tsara dia ny hareny lanitra zany, ny teninao, zay mamelombelona anay, mampijoro anay, mampitraka anay amin'ity zao tontolo zao ty, ho isany koa ho fahazavanao. Be ny ratsy, mandalo amin'ny fiainanay isan'andro, nandritra n'iny taona lasa iny, nefa tsapanay fa soa ihany, fa teo ianao. Miasa amin'ny fomba mahagaga Jesosy io, miasa amin'ny fomba mahagaga raha eo, mbola manolotra fotoana ho anay, azahoanay mihaona. Eny Jesosy, manatanteraka ny asanao amin'ity taom-baovao ity indray. Faly ny fonay, satria tsapanay ny fiasanao, tsapanay ny fitondranao, ny fiangonanao, ka mahavory lanina ny olonao ankehitriny. Ambarany teninao ary, mialoha lalana ianao, satria raha mivory ny ianao, dia mivory koa ny zanaky Satana. Mitady ny ho arapany, toy ny liona mierina hoy ny teninao. Eny Jesosy, ny fanantenanay ny tokonay nefany, dia ianao zay milaza aminay mandrakariva, fa indro momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan' zao tontolo zao. Ary raha misy roana telo mivory amin'ny anarako teo afovoany aho, tokonay zany, fanantenanay, fa hiaraka aminay ianao, ka dia manatrea feny Jesosy ny fotoana eto, ho voninahitsy ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kerevy Nazareta, nentina mangataka, henoy ny fivavakay Jesosy io, meorariny zahay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay voalahatra ho toriana amintsika dia hitatsika araka ny teny faneva eto
dia ny Isaia toko faharoa amby efapolo ny andininy fa enina a hiany. Isaia toko faharoa amby efapolo ny andininy fa enina a. Nefa raha sitrakareo dia ovakitsika ny andininy fa enina ray manontolo. Ny andininy fa enina ray manontolo. Ka rehefa hita zany dia toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Zaho Jehova efa niantso anao tamin'ny fahamarinana sy nitantana ny tananao ary hiaro anao aho ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona, ho fanazavana ny jentilisa. Ry iray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha omentsika lohateny tsotsotra ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia izao no azo lazaina mba nisafidian'ny pastora azy zany, ny olom-boafidin'Andriamanitra, ny olom-boafidin'Andriamanitra. Ka ao anatin'izany indrindra, izany olom-boafidin'Andriamanitra zany dia tsy izay mahadevolana ny sainy no hataony eo amin'ny fiangonana. Tsy hirehareha izy fa mahay mitoroteny sy mahay mampianatra ny soratra masina, ary miorona tsara tsy miova. Zany ny olom-boafidin'Andriamanitra. Ny soramandry raha teo raha mijery ny Baiboly isika eto amin'ity toko faharoa amby efapolo ity dia manindry hoe ny amin'ny mpanompon'i Jehova mpitondra famonjena ho an'i Israely sy ny firenena rehetra. Mazava zany fa manondro an'i Jesosy Kristy izay mpitondra ny famonjena ary fahazavana izao tontolo izao ny teksta izay anjarantsika eto. Ilay olom-boafidin'Andriamanitra ho isika, satria tena tonga nofo izy vao avy nankalazaintsika tsy ela zany dia ny andro Noely izay hamonjy antsika rehetra. Ao anatin'izany indrindra raha natsiahany vaky-teny izay ny fandimbiasan'ireo mpanompon'Andriamanitra teo tsika izay novakindreo fiangonana raha vavy rehetra. Ny amin'ny toko faharoa amby efapolo manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito dia mamaratra zavatra maromaro ao. Misy detay maromaro ao manindry ny amin'ny asarobidin'ny fanendrena fiavahan'i Jesosy Kristy izay notendrena ho isan'ny olom-boafidin'Andriamanitra zany, hitondra izany fahazavana zany, hitondra izany famonjena zany amintsika tsirairay avy. Raha mamaky ny andininy voalohany tsika dia ho izy: indro ny mpanompoko izay tantanako dia ilay voafidiko sady sitraky ny foko, napetrako tao aminy ny fanahiko, hamoaka fitsipika ho an'ny jentilisa izy. Milaza amiko sy aminao zany fa tsy ny rehetra no nilazain'i Jehovah Andriamanitra tahaka an'izany. Navahan'i Jehovah Andriamanitra indrindra i Jesosy Kristy. Zany hoe ity olom-boafidiny iray ity dia ilay Mesia Jesosy Kristy izay hitsara ny rehetra amin'izany fahatongavana zany. Henontsika ihany koa ny filazantsarany Matio toko fahatelo ny andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny andininy fahafito amby folo teo, indrindra fa ny andininy fahafito amby folo, izay manamafy indrindra n'izany koa. Ary injany misy feo avy tany an-danitra nanao hoe: idino zanako malalako izay sitrako. Tanteraka izany faminanian'i Isaia zany anio tamin'ny alalan'izany tenin'i Isaia amin'ny toko faharoa amby efapolo zany, ary mbola namafisina amin'ny filazantsarany Matio teo ny andininy fahafito amby folo, Matio toko fahatelo, eny ny Matio toko faharoa amby folo, ny andininy fahavalo amby folo ka hatramin'ny andininy faharaiky amby roapolo. Ny zava-mahagaga amin'i Jesosy Kristy nefa ny raha mitaha mpanompo na ny olom-boafidy sasany dia tsy tia mirehareha izy, tsy tia manambara-tena izy, fa Jehovah Andriamanitra indrindra no nifidy azy amin'izany asa misy ionan'izany. Ary moa tsy izany tokoa nilazain'i Jesosy eo amin'ny filazantsara no dia hoy izy eo amin'ny toko faharoa amin'ny Isaia toko faharoa amby efapolo ihany: tsy antsoantso izy na hanandratra ny feony, na hanao izay handrenesana ny feony eny an-dalana.
hitantsika tsara zany tsy misy firerehana ao aminy fa mahay sy ny sisa hoy isika teo mamita ny asa nandrana azy izy amin'ny maha olom-boa fidy azy amin'ny antsoana azy tsy ho reraka na ho kivy izy ho izy mandra-panory ny rariny amin'ny tany ary nosy hiandry ny lalàny zany hoe tsy miova fa miorina amin'ny tsara zay amin'izay niantsoana eny sy niantso azy izy inona moa ny tianao lazaina amin'izany nisy niantso azy ny fidy azy di Andriamanitra lay Jehovah Andriamanitra lay Andriamanitra i Jakoba Andriamanitra Isaka Andriamanitra Abrahama zay tsy miova omaly an'io raha mpitso mandrakizay mbola mifidy koa ny reto mpanompony reto natao nitondra ny teniny amintsika tsirairay avy tsy miova amin'izay niantsoana azy izy manatanteraka ny sitrapony tokana dia ilay Andriamanitra mahery ka taorian'izany rehetra zany raha mijery ny 5 sy ny 6 isika amin'ny toko 2 ihany dia nisy fanamafisany Jehovah Andriamanitra fanondroany tamin'ny Isaia ao hanomezany lanja indrindra ity irany ity dia Jesosy Kristy izao no lazainy Jehovah Andriamanitra ho izy zay nahary ny lanitra sy nanenjana azy zay namelatra ny tany sy ny vokatra avy aminy zay manome fofinaina ny olona eo aminy sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy mampatsiahy antsika zavadalina zany resany Isaia eto zany mampatsiahy antsika ny zavatra nolazaina tao amin'ny Genesis toko 1 andininy 1 ny amin'ny mahapahary ny lanitra sy ny tany an Jehovah Andriamanitra eny mampatsiahy antsika koa ny Genesis toko 2 ny andininy 7 tamina harena ny olombelona ary farany dia manambara tena izy manambara tena i Jehovah Andriamanitra raha milaza izy hoe izaho Jehovah efa niantso anao tamin'ny fahamarinana misy antony daholo zany rehetra zany hanehoana amintsika indrindra ny asarobidiny ity tokana silaky ny ain'i Jehovah Andriamanitra ity lay Andriamanitra tonga nofo eto amintsika Emanuela ho izy Andriamanitra eto amintsika izaho Jehovah efa niantso anao tamin'ny fahamarinana ho izy fambara amiko sy aminao zany fa amin'io iran'io dia Jesosy Kristy io no hampitany Jehovah Andriamanitra ny voninahiny ary Jesosy Kristy irerihany no solo tenan'Andriamanitra azo antoka tsy misy tahaka an Jesosy Kristy ray zany tsy misy mpanompo tahaka an Jesosy Kristy dia mety hime anareo fa zahay zao raha ohatra ka mba misy mba mainy endomoanjiny mety mitsoka zahay tsy zay fa i Jesosy Kristy tsy hitsoka izy tsy andao anao zay mahazo antoka ny fifikirana aminy mitodika amiko sy aminao koa izany tenin'Andriamanitra izany anio aoka ireo vita batisa rehetra ireo olom-boafidin'i Jesosy Kristy mba hiorina tsara amin'izay niantsoana azy ho reharehany ilay niantso antsika amin'ity zara-vanim-poana ity ataontsika fa tsy mirehareha Jehovah Andriamanitra manana an Jesosy Kristy te hirehareha koa izy manana ahy manana an'ireo mpanompony rehetra reto manana antsika vita batisa rehetra fa firy ny mahajoro amin'ny fitazomana ny sitrapon'Andriamanitra ny weekend mivavaka dia ny alatsinainy 2 zay ny fiainantsika mandainga anao raha tsy manao an'izany tonga mivavaka mamerikira ny asabotsy tolakandro manao ny aktivité rehetra lahady mandray ny fanasan-tompo misy rakitra sy ny sisa dia tonga ny latsinainy 2 zany ny fiainantsika tsy mahatoky anefa dia lazaina fa olom-boafidy antsoina hitondra ny tenan'Andriamanitra koa manerana nyity votry ny marsay ity
dia malaza any Madagasikara any fa lazaina mandrakariva moa any an-tanindrazantsika any hoe mpivavaka daholo ny akamaroan'ny mpanao politika nefany ehe asa afa-baraka fa Andriamanitra ao anatin'izany satria nifidy izy anefa indrisy tsisy mahatazona ny sitrapony. Tifitifitra koa i pastory zany sanatria zany ny marina lazaina fa ny ten'Andriamanitra tsy ho safosafona ka tsy marina va zany raha nytany anareo raha mpananganoko taninareo nareo rehetra io samy nangatanandolo marina zany pastory. Mitodika amiko sy aminao zany ten'Andriamanitra zany ho izy miorena tsara aza miova koa mba ho reharehan'ilay niantso antsika amin'ity zara fanompona ty voninahitra lehibe ho an'Andriamanitra indrindra ny nahatongavan' Jesosy Kristy lay silaky ny ainy ho isika ny fidiny amin'izany aso zany nahatanteraka izy enikajy ny voninahitran'Andriamanitra. Aoka mba tsy rehareha ho mahavita nefa ny isika rehetra ka raha tsy eo ianao dia tsisy zavabanina ato sanatria n'izany maro ny olom-bova momba antsony Jesosy ao amin'ny fiangonana misy manao foanao dia ho indrindra i Paoly apôstôly raha mamaky ny Koritiana voalohany toko 5 tsika ny 9:50 aonao izy ko amin'izany raha lahy malalako dia mirena tsara aza miova ary mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikalezanareo aina ao amin'ny tompo. Raiso ny andraikitra ao tamin'izay niantsoana anao koa eo amin'ny fiangonana misy anao aza dia ahilika izy ty moa dia izay foana dia moramora manilika asan'ny pastory zany asan'ny mompere zany asan'ny katekista zany asan'ny komity zany fa nenao zany inona ny asanao manana andraikitra ao amin'ny fiangonana ianao vita batisa zay antsoin'i Jesosy koa amin'izany asa zany. Ahoana izy Paoly apôstôly hatrany raha mamaky ny Koritiana voalohany hatranytsika ny 12 ny toko 12 azafady ny 14 sy ny 9 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany ary zarazaraina ho samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany ary zarazaraina ho samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra manana andraikitra anao zany ka zahilika aminay ity le raha rehefa ohatra maimay ny endom-boanjy dia any pastora zany any katekista zany any mopera zany samia mandray ny andraikiny hampanjaka ny fahazavan'i Jesosy Kristy zay niantso antsika amin'izany zara fanompoana zany mazava izany araka izany fa tsy avahina tsisy avahina antsoin'Andriamanitra daholo ny vita batisa rehetra samy natao hitondra izany fahazavan'i Jesosy Kristy izany sika rehetra manerana an'izao tontolo izao dia ho indrindra ny teny fanevantsika amin'izao firaisam-pinoana zao izaho Jehova efa niantso anao tamin'ny fahamarinana tsy misy anjara miolaka zany tsisy zany matoa ianao nantsoina amin'ity asa masina ity dia misy antony ao fa izaho sy ianao no misy toetra manana fo maloto hanika mamono ho mamiadana mikikitsikelikely ny fiainan'ny fiangonana itsika indrindra ny mandroaka ny kristiana tsy ho ao am-piangonana nefa itsika ilay lazaina fa olom-boafidy olom-boosisa mamenatra tsy reharehan'Andriamanitra fa lasa henatra ho an'Andriamanitra asa lahy fa izao mitandrema ary zao tsaroa fa matoa avahan'i Jehovah Andriamanitra indrindra ilay tokany dia Jesosy Kristy dia nisy fiombonana tao nisy faharetana tao amin'Andriamanitra tao nahasoantsika zany nahasoantsika ny fiombonan'i Jesosy Kristy tamin'ny iray tsy nisaraka tamin'Andriamanitra izy ninona ny zavatra niatra teo aminy
jesosy kristy zay vao tamin'ny azo fijaliana kefa nitsangana tamin'ny maty dia nanohany jehovahandriamanitra zay ny antso sy ny fidy azy amin'izany asa misy onan'izany ka tonga mpandresy teo mpandresy koa va ianao manana fiombolana tsara ao amin'i jesosy ho tanteraka zany ho tanteraka zany ka dia miorena tsara ho aminy satria tena ny fidiny jesosy tamin'ny fahamarinana koa izaho sy ianao raha iso zany tenin'andriamanitra zany ho tokontsika ho fanantenantsika ho hitanao ny tombony amin'ny fanoavanao azy amin'izany antsony zany satria tsy maintsy avahany jesosy kristy izay tena miasa araky ny sitrapony sy ny antsony azy amaranantsika azy dia ho vakitsika ny epistily ho an'ny Hebreo toko 4 ny andininy 10 ihany Hebreo toko 4 ny andininy 10 ihany amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadiny ny asanareo sy ny fitiavana zay nasehonareo ho voninahitsy ny anarany raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany amen voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy ny zanakary ny fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen vavakisika teny fohy Jesosy teny fohy raha eo zay ampatsivanao anay indrindra ny amin'ny entsoanao an Jesosy Kristy ny safidiananao azy manokana miavaka tokoa izy ary mendrika ho arahanay zay nantsoiny koa amin'izany asa fanompoana zany matoky izahay fa tena tamin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy indrindra koa satria izy nefa nilaza fa izaho no mifidy anareo fifalianay mandre an'izany teninao zany matoky izay fa ampaharetinao ampiombonina aminao mandrakizay ka raha ho avy ianao eny amin'ny rano lanitra Jesosy eo hitsara ny velona sy ny maty dia mba isany hilazanao zahay midira ny fifalian'ny tomponao satria nahatandrina ny sitraponao nefa tsy tanteraka Jesosy raha mbola eto amin'ity zao tontolo zao te manao ny tsy mety mandrakariva ka dia mifony eo anatrehanao henoy ny fivavakay miorarino zahay amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kerevy Nazareta nentina mangataka saotra Jesosy tianay eo amen raiso ny fitahiana mangataka antsika etsana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina amen
Hiaritsangana anonona ny fiekempinonana kristianina iongonana ampino maneran-tany. Izaho mino an'Andriamanitra tokana, raitsi-to na ary ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na hita na ny tsy hita. Izaho mino an' Jesosy Kristy tompo tokana, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, teraky ny ray talohan'izao rehetra izao. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka faty tsy natao, ray fomba amin'ny ray, izy ny nahariana izao rehetra izao, ny dinana avy any lanitra ho antsika olombelona sy ho famonjenantsika. Ary tonga nofo tao amin'ny Maria Virjiny noho ny hery ny fanahy masina, ka tonga olombelona. Nombona tamin'ny hazo fijaliana ho antsika tamin'ny andron'ny Ponty Pilato, nijaly ary nalefa, nitsangana velona tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina, niakatra ny an-danitra, petraka kavan'ny ray, ary ho avy indray amboninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ka tsy hanapahataperana ny fanjakana. Izaho mino ny fanahy masina tompo sy mpamelona ary amin'ny ray sy ny zanaka, hitsahona sy miamboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary ny teny tamin'ny vavam-panahy. Izaho mino ny fiangonana iray, masina, maneran'izao rehetra izao, araka ny fanondrinan'ny apôstôly. Izaho manaky mibatisa iray ho famelan-keloka, ary miandry ny fitsanganan'ny maty sy ny fiainana ao avy. Amen. Afaka mipetraka izy. Dia mivavah mba ho tahin'Andriamanitra avokoa ny olombelona zanany rehetra, ho ampiny ahita ny tena fahasambarana sy fiadanana marina. Ity taona vaovao ity anie ho taona zina ho antsika sy ho feno fifankatiavana, ho feno firaisan-kina, hifanampiany ny mpiara-belona rehetra, ary ahatsapana fa eo anivontsika hatrany Andriamanitra izay hiaviany soa rehetra sy mandavorary azy.
jesosy io misotranao izay ny amin'ny natrarany firenenay izao taona vaovao izao na dia mafy aza no ny aina ny firenena nandritra izay taona ny fandimby sy ny fanesy izay taony fahoriana taony tsivisiana taony fijaliana dia indro mbola trapamonjena natratra izao taona vaovao izao dia mandrahatra fanantenanao mandrakariva izay malagasy rehetra jesosy ny mba hipisahany fahazavanao mandrakarivany amin'ny firenenay mba ho firenena miadana mba hita ny famonjena sy ny fahasoavanao mandrakariva dia mamondraha fo ny firenenay mamelany ny eloko ny mpitondranay jesosy aoka ny fanahy ny fitarihanao masina no arotsaka ao amin'ireo mpitondranay mba hananany fahendrena ka hanarahany ny sitraponao hitondrana ny firenena malagasy dia ny tsy nety rehetra jesosy ny fanao ratsy rehetra levony amin'ny anaranao any amin'ny farimy rehetra avy ny rehetra mandrakizay misaotra jesosy io amen. Andriamanitra io misotranao izay satria mbola afaka mivory eto androany misaotra ny amin'ny hafahanay miaina amin'ny fahalalana ny filonay dia misaotra Andriamanitra ny amin'ny fisian'ireo fiangonana samihafa ihany koa hafahanay maneho an'izany sy miaina an'izany finoana izany vavaka izay Andriamanitra ho an'ny fiainan'ny fiangonana tsirairay avy eto amin'ny vohitra misy anay ho an'ny fiangonana malagasy ihany koa izay mivory eto androany tompo Andriamanitra fanainao masina ny toetra fena ao anatin'ny fiangonana tsirairay ao anatin'ny mpino tsirairay avy ihany koa ao anatin'ny mpitondra ny fiangonana tsirairay avy vavaka izay Andriamanitra ny amin'ny firaisan'ny finoana ihany koa mba ho firaisana velona ao aminao Jesosy Kristy mba ho tanteraka ilay vavaka nataonao talohan'ny alanao teto an-tany manao hoe mba iray ihany izy rehetra tompo Andriamanitra ampianaro izay hifankatia ao aminao satria izany no hamantarana fampianatrao izahay tompo Andriamanitra mivavaka ihany koa izahay ho an'ny firaisam-pononany amin'ny firenena izay misy anay firenena ny avinay mba hiaina izany araka ny sitraponao araka ny fitaritan'ny fanainao masina ihany koa ny fiangonana kristiana rehetra any Madagasikara vavaka manokana izahay Andriamanitra ao anatin'ny fotoana nisany hoe manokana eo amin'ny firenenay amin'izao fotoana izao dia nomenao andraikitra manokana ihany koa ny FFKM Andriamanitra hitarika ny fikaonandoam-pirenena ny amin'ny lavikely tsirairay avy dia mangataka izay Jesosy hoe fanainao masina ny enao ka hitarika enao ka nolotsaina ny mpiandraikitra ao anatin'izany FFKM izany mba tena ny sitraponao no tanteraka mba tena hoe hiankina tanteraka amin'ny fitarian'ny fanainao masina Andriamanitra mba ho tanteraka ihany koa ny teninao hoe sambatra mpampiavana satria izy no atao hoe zanak'Andriamanitra dia kina fenao am-pelantananao firenenay Andriamanitra akina fenao am-pelantananao ny fiainan'ny mpino tsirairay avy ny mpino kristiana tsirairay avy ny fiangonana kristiana tsirairay avy ihany koa mba io fiombonanay Andriamanitra dia iarahanay manolana ilay vavaka tsara nampianaran'i Jesosy Kristy tomponay ny mpianany fa izay manao hoe rainay izay any an-danitra mamasina ny anaranao mitonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra eo ny amiziana sazavanay ary mamelany elokay tata mamelana izy miloko taminay ary aza mitondra ny amin'ny fakapana manafany amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny raharan'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana telotota isika dia angatahana ny solotena avy amin'ny fiangonana zany manomboka izany ny communauté katolika malagasy ex Marseille izay toizan'ny fiangonana loterana malagasy ary faranany FPMA aorianany fandraisan-tenin'ny FPMA raha misy solotena avy amin'ny consulat zayko miteny azy malagasy masovo-pirenena eto à Marseille dia mahazo anjara teny koa izy ireo zao ary dia ny communauté katolika malagasy ex Marseille no nomboka izany
toy izao ary ny vaovao ho antsika communauté katolika malagasy amin'ny alahady herinan'io alahady fahavalo ambin'ny folo ny volana janoary la mesa fanao mahazatra eny amin'ny église Immaculée Conception Montolivier amin'ny 3 ora sasany entana ihany koa isika rehetra sy ampahafantarana ihany koa isika rehetra kristianina izay tonga manatrika izao fotoana izao fa amin'ny asabotsy 7 febroary no mikarakara ny lasopy tongotromby ireo tanora ao amin'ny église misy anay koa nasanantsika sady ho tonga marobe amin'izany fotoana izany ho ampitay amintsika miandalana ihany ny toerana izay anatanterahana izay lasopy tongotromby izay tsy manakambara firy fa misaotratsika naharitra ny aina misaotra mena ny fiaravanantsika rehetra miara-tsosy izy tompo ampitomboana amintsika mandrakarivany ny fiadanana ampahasoavana avy amin'ny alana ny Jesosy Kristy tombontsika dia miaravantsika ankotratra nyity taona vaovao eny amin'ny roapolo sy roa arivo ity toy izao ny vaovao amin'ny fiangonana loterana malagasy eto amin'ny vohitry Marseille amin'ny heriny an'io dia isan'ny telo volana eto amin'ny fileovantsika efa miprograma moa efa nalefa efa naparitaka isam-piangonana ka dia itotoy isika eny amin'ny chapelle Sainte Claire manomboka ny asabotsy amin'ny 3 ora sasany ary mitohy ny alahady ny amin'ny fotoana fitaom-pivavahana faharoa manarak'izay amin'ny tapabolana kosa amin'ny 20 sy 20 ny volana janoary ho avy izao dia noelin'ny toby any amin'ny toby Pourrus Saint-Rémy izay nentanana antsika ihany koa itoto ho any amin'ny izany toerana izany ankalaza ny noely 20 sy 2 arivo dia izay tompo ny vaovao tovonana avy amin'ny fiangonana loterana malagasy misaotratsika misaotra ny mamy fitenenana dia mbola faly miarabantsika indray amin'izao alahady izao alahady ny firaisam-pinoana miarahaba amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho ampitomboana amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompo dia miarahaba antsika ihany koa nahatratra izao taona vaovao 20 sy 2 arivo izao ny vaovao izay ho ampitaina amintsika amin'ity taona 20 sy 2 arivo ity dia makalaza ny faha-telopolo taona ny tily ranomasimbe dia isy oronan-tsary zany izay ho ampitaina amintsika manamarika izany faha-telopolo taona izany ary miarahaba manokana ireo zanantsika ao amin'ny sampana tily zanantsika iraisana satria marina fa ny tily ranomasimbe dia iraisantsika rehetra malagasy eto amin'ity vohitra misy antsika ity miarahaba anareo zahay dia miarahaba ihany koa ireo mpiandraikitra rehetra sy ireo mitaizana izanantsika ao amin'izany sampana tily izany dia mba tena ho fitaovam-pitezana eo am-piaratanan'Andriamanitra tokoa ny izany sampana tily izany ho an'ireo beazina rehetra ary ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany nantom-pisiany izany sampana izany eto amin'ity faritra sy vohitra ity. Le scoutisme est un mouvement d'éducation populaire par et pour les jeunes à travers les jeux et les diverses activités. Notre ambition, accompagner chacun et chacune vers son épanouissement et son autonomie, éduquer à la rencontre et à la solidarité dans le but de former des citoyens qui s'engagent et qui sont capables d'agir pour transformer la société. Cela fait maintenant 30 ans que le Tiny-Ranomasimbe Marseille-Océan contribue à construire un monde meilleur. Envie de nous soutenir? Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour rester connectés.
manaraka izay amin'ny heriny anio dia anatanteraka ny fiangonana FPMA ny fametrahana ireo sy fandraisan-tanana ary ihany koa fanokanana ireo diakona sy mpiandraikitra isan-tsokajiny eto amin'ny fiangonana dia aoka isika hiomana sy hitondram-bavaka izany fotoana izany ary ny manaraka dia vaovao avy amin'ny 13 Mada association d'entraide et sociale ampahafantarina antsika fa ny fiangonana FPMA Aix Marseille dia manana permanence médicale isaky ny asabotsy voalohany amin'ny isaky ny sabotsy voalohany volana no anatanterahana izany eto amin'ity toerana ity ka ao anatin'izany dia misy ny médecine générale zany misy médecin généraliste ao misy ihany koa dentiste afaka manatanteraka consultation izy ireo misy ny infirmière sy ny mpiara-miasa maro isan-karazany misokatra ho antsika rehetra izany fa ny fahatsika kosa zany misitraka izany dia misy ny fisoratana anarana mba isyny fandrindrana izay ihany zany dia aza misalasala isika raha ohatra misy mahakasika atsika ny amin'izany dia manatona ny tompotra andraikitra eto amin'ny FPMA isika ao anatin'izay association 13 Mada zay ihany koa dia misy koa ny assistante sociale dia izy ihany koa afaka mandray atsika raha manamila fanampiana isika na amin'ny resaka tolotsaina na amin'ny resaka ara-taratasy sy izay rehetra mety hoverintsika mahakasika izany assistante sociale izay dia ao anatin'izay 13 Mada izay ihany koa dia misy ny fitaizam-batana izay atao karakaraina zany eto amin'ity toerana ity misokatra ho antsika rehetra izay maniry izany ihany koa tsy misy fandraisana anjara izany fa maimaim-poana ao ny fitness ho antsika zany mba mitaizataiza vatana ho antsika rehetra izay isaky ny alatsinainy ariva amin'ny anora sasany no anatanterahana izany amin'ny efitra atsy ambany misy ihany koa ny fitaizam-batana amin'ny alalan'ny karate isaky ny sabotsy ariva dia aza misalasala manontany raha mahaliana antsika izany rehetra izany izay ny vaovao sy ny zavatra azo nampitaina ao amintsika fa dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny fiadanana kosa dia ho amintsika olon-gasitrana. Mialatsy indrindra tompoko fanaray vaovao ho antsika malagasy rehetra eto amin'ny vohitra Aix Marseille noho ny fodimandry ny Andriamatoa rahalala misaina mindro lehilahy 12 taona izay monina eto Marseille nodimandry tamin'ny 5 volana janoary teo ny levée de corps dia amin'ny talata izao ny 3 ora ary misy koa fotoam-pivavahana ao amin'ny funérarium municipal ny Saint-Pierre dia manentana antsika hiara-ory amin'ny fianakaviana ary lotrona izany fianakaviana izany. Misaotra tompoko. Ianareo ray aman-dreny am-panahy, ianareo filoha sy birom-piangonana isan-tsokajiny, isika rehetra tafavory eto an-tranon'Andriamanitra, tompoko lahy sy tompoko vavy. Hafalianao ahy ny mandray fitenenana etony, misy olo tena ireo mpiara-miasa rehetra ao amin'ny consulat général Madagasikara. Miarabantsika rehetra tratry ity taona 2024 ity, ka ho salama tsiarofy ny tsirairay, ho mangidy lavitry ny aretina satria ny fahasalamana tokoa ny voalohany-karena. Ny mpiasa avokatra be sy ahomby amin'ny asa fivelomany, ny mpianatra ho tafita amin'ny tanjona iriny, tsy ho irin'olona fa haniro.
ny andony lanitra sy ny tsirony tany ane ka ho atsika mianakavy ho taona zina ny ety taona 2024 ity taon'ny fahasoavana miampy fahasoavana ho anisambatan'olona sy ho anisatokantrano manaraka izany mamela tokoa ianareo anisy teny fohy mikasika ny fiarah-miasan'ny consulat sy ny fiangonana eto atsimon'ny Frantsa indrindrandrindra eto Marseille manokana manoloana izao manolotra fisaorana feno anareo fiangonana izay eo amin'ny consulat satria mifanome tanana aminay hatrany ianareo rehefa misy fiangaviana fiarah-miasa ataonareo amin'ny endrika samihafa izany tsy ho tanisaiko etoana itsony zava-dehibe aminay ireny ataonareo ireny manantena izay fa itoy sy atsara hatrany ny fanomezan-tanana eo amintsika izany kosa mampanantena anareo fa hanohy hatrany niezaka ho fanomezana sy fafampo anareo amin'ny asa tao amin'ny consulat miezaka izahay ny manao tapitra ny etaetam-ponareo malagasy monina ty atsimony Frantsa any amin'ny fahefana mahefa isan'izany nietsika natao farany teo momba ny fanavaozana ny passeport malagasy antenena fa hoezana isy isan-taona izany raha azo atao tsy mora izany satria voafetra ny enti-manana voamaika koa efa nisy ireo mpiara-miasa izay efa tsy eo itsony fa efa nahavita ny iraka nampanaovy ny fanjakana azy tsy atao sakana nefa izany tsy mitaretana miepaka izahay fa voamaika aza mandrisika nay tady vahaolana hanatsarana ny tolotra omenantsika malagasy aty atsimony Frantsa eto ampamaranana dia manantitrantitra ny firaritso ho atsika mianakavy amin'izao taom-baovao izao hikapa ahitany tonony ane ianareo ary handidy ahitany vany ho ambiny java-manasatra amin'izay rehetra tao mankasitraka tompoko lahy mankatelina tompoko vary tonga amin'ny fotoana zay anehotsika amin'ny fomba hita maso zany le finoana araka ny soratra masina oka tsy soty amin'ny teny fotsiny anareo fa miasa koa dia efa azotsika atsaina sady fa raha mpisaorana ho fanohanatsika ny asan'ny fiangonana telotota izany misy fomba maro zany ahafahantsika manatanteraka an'izany dia ny fomba mahazatra amin'ny alalan'ny espèce zany chèque fa misy koa terminal bancaire zany somapy eo zay ijoreny izy ireo araka ny fandaminana dia zaran'ny fiangonana telotota zany io raka fisaoran'io rehefa avy eo ny hira voalahatra maneo izany no vetesitsika misy maro ao an-tsaha mitaraina koa ento ny jiro mba akao Thank you.
dia araka hitsangatsika anolotra ny rahapisaorana. Petraka ny fiangonana tonga amin'ny fotoana izay amaranana izao fanompoam-pivavahana izao isika. Ny mitondra ny teny fisaorana mialohan'ny isa rahantsika dia ny avy eo amin'ny communauté katolika malagasy sy Marseille, dia avy eo tohizantsika amin'ny fandraisana ny tsodrano izany, faranana ny hira voalahatra, misy maro ao an-tsaha mitaraina na tsy misy fahantsoana kely teo, dia ny FPMA ex Marseille dia faly manasa antsika rehetra ao ambany ao amin'ny efitra mahazatra miala etaeta, tsy ankavoky akory izy io fa voninahitra hifanomezana ahafahantsika mifampiaraba amin'izao taona vaovao zao, mifampi-tsodrano ary koa miombona fa iray ihany isika ao amin'ny tompo. Zao ary dia ny avy eo amin'ny katolika no anao ny teny fisaorana. Ianareo ray ampana rehetra, ianareo solon-tenam-panjakana sy ny mpiara-miasa aminy, ry kristianina havana, ianareo an-tanan-tohatra sarotikaina rehetra, tomboky lahy sy tomboky vavy, ny fiandohan'ny isa hono dia ny anky, ny fiandohan'ny asa dia ny atsany, fa ny fiandohan'ny resaka kosa dia ny azafady. Koa aroso tomboky ny azafady ho atadalana sy ho temboninaitra. Mialatsiny ihany koa amin'izay ambarako eto, sarotra mantsy ny miteny fa ny vava miteny manana didy. Avo tsy mihoatra ny lanitra, ambony tsy mihoatra ny tendrombohitra, fa mbola avo sy ambony mihoatra lavitra noho izany kosa Andriamanitra, koa tolorantsika voninahitra hatrany izy. Manaraka izany dia ankaravona tanteraka no iarabanantsika rehetra tonga manotrona izao fotoana izao, koa arabaina tohandrata tamin'ny mamono vonovolom-parasina ny fipariman-jelanjelatronjany ianareo, ka nahatopatopan'ny onja sy dainan'ny andro aza, io fa mamiratra hatrany. Araba sarasara tomboky lahy, sarasara tsy ambaka tomboky vavy. Arabaina ihany koa isika rehetra nahatratra ny taona 2024. Anan'andro maro anaovantsoany ianareo. Izay no lava nefa lava tsy maintsy nandavanana, izay no fohy nefa fohy tsy maintsy ny antsakanana. Voalohany teny dia isaorantsika Andriamanitra satria izy ilay manana ambiampy sy ampy mizara amin'ny fahasoavany amintsika isan'andro, ka mahatoy izao antsika ary mbola mahatonga antsika etoana. Manaraka izany dia ndeha ho tsaroana ilay aiteny manao hoe ny vorona no mivazo eny an-tendrokazo no te haneho ny fisiny, ny lolo no mienjy eny an-tsagnam-boninkazo te haneho ny hafaliany, fa ny tenako kosa no mijoro manoloana anareo eto dia te hanolotra fisaorana feno fankasitrahana ho antsika rehetra. Ny asa tsy vita tsy atao, ny vary tsy fody tsy andaona, koa isaorana indrindra ianareo ray ampanahy, ianareo solon-tenam-panjakana sy ny mpiara-miasa aminy, ianareo FPMA, ianareo CMAM, ianareo FLM, ianareo tokoa no angadina nanana sy vinahitana ka nahafahana nanantotosa ny fotoanandroany. Eto am-pamaranana dia tsy adinona tsy isaorantsika rehetra, satria ny fotoanandroany no natao dia noho ny fitiavantsika rehetra ny firaisam-pinoana, ka ny fisaorana tomboky dia toy ny farilavavany, ka tolorana ny isan-tony ny avany tsirairay. Ny fisaorana raha teo fisandratana, ka manolotra azy ny mahalala fomba, mandrantiranty azy ny tia fanajana, manolotra azy ny tia fahendrena. Ny firarian-tsoa avy aminay dia hoe engane ianareo ho toy ny vary eny an-doharano, tsofony rivotra tsy mba miraika,
raha rafa-panala tsy mba ngoly azon'ny andro tsy mba malazo sitraka tovanany kasina tompoko telona tsindrindrary mangasitraka tompoko lahy mangasitraka tompoko vavy. raisoary tompoko ny tsodrano hita ianareo aneny tompo ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hiantra anareo hanandratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hanome anareo ny fiadanana. Amen. Hira eo am-pitsanganana 70. amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Amen. Petrakisika misy fanokafa mbavafo kely omen'ny sampana zava-maneno eximarsay melohany dinantsika ao ambany zany miara miala etaeta.
dia zay no azona rosy zany a dia efa afaka midina aviatsy amin'ny akavy aviatsika raha misy amintsika manana fahasahiranana midina mitohatra totohatra dia misy ascenseur zany ao a dia mba miresaka amin'ny mpiandraikitryriarinonareo raha misy mila mandeha amin'ny ascenseur dia izay a isolo akanjo a dia andra eona aminareo ao ihany saotra toko